So de natao hoe tsy niteny koa hatram'izay fa jereo fa tafaresaka tamin'ny ancien ministre ny défense Sahivelo ao général Sahivelo, mbola velo izy nontaniony resakay fa le miarabany vahoaka malagasy Tsakanavaka. Elaela tsy nanao direct ny tena azagaga nareo fa tsisy zavatra mampatahotra na de izay hira zay no nandeha fa resaka service militaire isika. Satria malaza de malaza ary ny fangatahan'ny tanora amiko hoe mba resao ny resaka engagement tsy mandeha, resao ty resaka service militaire ty fa taloha izy io service national SN. Zany hoe rehefa afaka baka ny olona de ampanaovina amendamembavy ampanaovina service national. De ny akamaroany zany mampianatra any amin'ny sekoly anjakana, CG, lycée, sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny CG ny akamaroany zay zao de nampianarina SN taloha. Ka mampisy problème eto Madagasikara io resaka service militaire io. Satria izy io de service obligatoire fa obligation théorique voasoratra amin'ny lalam-panorenana ny fanapoam-pirenena. De misy ny loi 96/029 zay ny modifiena tamin'ny loi 98/030 portant statut général du militaire. Alefatsika ny zanatsika hanao an'le service na 18 mois de aveo tsisy engagement. Efa naverimberiko tamin'ny fitondran'ny président Herajaona Mapianina tamin'izany mbola conseil spécial ny premier ministre Mahafaly Olivier, de naveriko izy tamin'ny fitondran'ny président Ndrajela hoe misy zavatra, misy alternative tokony hatao zao ny amreo ankizy reo satria maharary eneny gamana amin'ny terme militaire mandritra ny 2 ans 18 mois de aveo paritaka, de aveo tsy rangaze le olona, de aveo izy manita-tsaina satria niformenao miaramila izy, de izy mitena miaramila le bandy. Misy sasany amreo nge paray bere rozy eny banisy eny amraha eny zareo no manao le para. De aveo le akizy 2 ans izy zany gamanao, de aveo izy avositra tsy rangazena. De misy fotoana marina aloha tena anaovan'ny zalahy kolikoly le izy, angalana vola le akizy sy ny sisa, nefa zany zavatra zany tsy mety satria io miaramila io ka mizara telo nge efatra. Adinisika ny maha miaramila ny gendarme mizara efatra izy io, de nitafika Andranomasina, nitafika Tanety, nitafika Nabakabaka sy ny gendarmerie. Efatra ny miaramila ho aho satria manana statut gendarme ny miaramila ny gendarme araka an'le décret 78/002 hainy zareo tsara zany. Satria ny bandy koa mba saka para ihany koa mba tokony mba 94/2 tegna io fa zay moa zany nianatra de afabela. Ka misy koa ny loi 94/018 portant organisation générale de la défense nationale, anatin'izany daholo ny décret 463/253 portant règlement de service de la gendarmerie, dans principe généraux ny service national moa le ordonnance 78/002 niteneny koa. Ka ndao mbo hijerena am'izay le tanora ry zareo. So de natao hoe tsy niteny koa hatram'izay fa jereo fa tafaresaka tamin'ny ancien ministre ny défense Sahivelo ao général Sahivelo, mbola velo izy nontaniony resakay fa saika taterana mihitsy le zavatra. Rehefa tsy hanao engagement tsika de aza mandray zazavao aloha fa mijaly le akizy, mamorona dahalo vaovao tsika de mamorona jiola vaovao satria efa manana esprit militaire reny akizy reny, le ny élément de lasa entiny amin'ny zavatra hafa le izy raha ny aminay faritra any amin'ny zone rouge amin'ny faritra bara de lasa manao dahalo ry zalahy. Ary reo ex reo sy sahy satria izy mahita rainy sy zaka ny miaramila perinasa sy ny gendarme perinasa mifanenjika azy izy satria izy efa mahay ny terrain agny, de mahay ny terrain ty, de mahay mitifitra. De ny sasany teneniko to bere rouge nanao para ao na olo anao para zany, para le bandy zany de avelanao fotsiny any izy sy rangazenao isaka be le izy. Ka izay ny anaovako an'ity vidéo ty. Marina fa anatin'ny lalam-panorenana la défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen. Fa kosa mba tokony jerena kosa ny mijaly ny ray aman-dreny
mijaly le ankizy nanao formation Vogama de mivadika zavatra hafa le izy. Maninona ary? Zay le solution nameko tamin'ny fitondrany gendarme-pianina tamin'izaho mbola conseiller spécial. Maninona rehefa tsy ampy ny budget sy ny poste budgétaire ao miaramila fotsiny anatin'le telo niteneniko. Maninona rapanaovina gendarme d'office ny olona nanao service navita service militaire rehefa sorangazeny. Rangazena izy any amin'ny service de la gendarmerie satria samy miaramila. Fa le gendarme hanenjika dahalo any akodahodany. Any ambany volo any no andefasana andry zalahy. Vita nio. Any sasany tena hoe parvent de concours ane ny gendarmerie sy ny sisa. Tsy voatery. Satria misy personnel civil nge miasa ao amin'ny gendarmerie. Misy personnel civil nge miasa ao amin'ny miaramile. Misy personnel civil nge miasa ao amin'ny police. Farafaratsiny koa zay gabarit sy ny sisa atao police satria tsika fa manao police de proximité. De misy ny sasany miaramila ngeka tsy mahay sy ny sisa. Non, ny akamaroan'ny ankizy manao service militaire am'izao tompoko. Dia bachelier ny akamaroany. Manana baka daholo ny akamaroany, ireo manao service militaire ireo. De lanitsika fotoana fotsiny zany reo ankizy reo de tsy rangazena, mbola hitadiavana inona sy inona ny fampidirana azy, de tsy mety zany, fa simba le tanoratsika. Itsika koa manana béret rouge de manana béret vert. Ny béret vert tompoko lahy sy tompoko vavy de force de développement. Ary nisy resaka heninay hoe ny lalana rehetra sy ny sisa de rehefa tsy anao ny génie civil de omenany génie militaire. Satria misy ingénieur ao miaramila de misy fitaovana sy ny sisa sy ny sisa. De ampanarao an'iny agent igny, ampanarao an'iny lalana igny le miaramila kely rangazena izy, lasa mpiasa mpanjakana, milanja basy, manao escorter ny mpanao lalana agny sy ny sisa, manao asana tokony ataony kolasy ataony zareo. Raha izay faharoa. Avereno le force de développement le béret vert, mpamboly regny taloha de sady milanja basy izy no mamboly sy ny sisa. Rehefa tsy tafiditra any le izy mbola manao recrutement koa ny police sy ny gendarme, ampanao gendarme any ambanivolo agny le boekely fa nahavita reo. Miaramila le bandy, para le bandy, mahavita manao gendarme reo. Misy manana BPC reo, misy manana baka reo. De alefatsika zany ry zareo, tonga de lasa recruter gendarme d'office de atsahara aloha le concours. Na gendarme na police, mahavita police reo miaramila reo satria misy bachelier. Miditra police, agent de police, CP. CPSB, BPC izy amizao fa talohan'ny CP. De zay bachelier zany, zay avy navita service militaire 2 ans, bachelier, de alefasy izy nanao police nanao gendarme. Satria fa nasonitra anareo moa ny diplôme nanao gendarme, nasonitra baka, karaha bachelier zany. Le bandy satria zany efa soldat. Deuxième classe zay izy mivoaka après 12 ans, ao 12 mois. Efa soldat izy zany, efa miaramila. Ka manino inona ny tsy recruter nazy zany? Inona ny tsy anaova irangager nazy zany? Inona zany tsy anaovana personnel civil la zany afaka atao irakiraka. Afaka atao guetteur amin'ny ministère, firy ministère sy ny institution to Madagascar. Fa izy fotsiny tsy manao fanamiana miaramila zany fa afaka recruter tsika reo olona reo fa anarivo nengery zalahy mivezivezeto e. Hanao inona? Nefa izy gamanao, Vogama, hainareo dikany gama zany. De atao inona reny fofoka kapa ino, doto pompe mianatra mitivitra. Sasany manao para, sasany manao, sasany simporina tany anaty ranomasina tany le satria nisy nanao service marine regny. Zay le niteneniko efatra ny miaramila. Anatin'ny gendarmerie, anatin'ny tafika ranomasina, tafika nabakabaka, sasany reo para, de tafika tanety. Tena fa miaramila reo zany de zay ny tokony atao. Fa sao de misy miteny manino anao sy ny teny hatram'izay. Zay koa moa zao ny atao eo. Efa nitaneniko zany tamin'ny président Hery Rajaonarimampianina. Za mbola conseiller spécial ny premier ministre, Mafala Olivier io. Efa niteneniko zany tamin'ny fitondrany Andro Rajoelina. Efa niteneniko tena niresaka za mbola velona général Saivelo tena namonjy tegna. Efa niresaka aho tamin'ny SEMA am'izao fotoana zao. Ny général Piculas. Tena fa niresaka lavabe zay hoe ahoana nanaovantsika ny tanora io fa nisy proposition salama zao efa niteneniko tamin'ny mpitondra roa ny fandimby. Tsara zany ho izy fa hojerena nanaovana azy fa tsy maintsy texte zany sy ny sisa sy ny sisa. Ary misy moa zany manaratsy io général Piculas io io olo marina eo zareo a. Tena vrai miaramila io, vrai militaire io général Piculas io.
sy hoe amandoka azy eto amin'ny direct koa eto fa niraisiny tao za 2 heures de temps zay niresaka mahakasika ny hoaviny ankizy sy ny rangazement sy ny sisa satria misy vary mangatsika foana isa-taona. Ny sasany zao fa 2019 navita service de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, efa 2026, efa handray 2026 andray zazavao koa zao sika 2026 01 de makay zareo de fitaka anaovantsika ny ankizy nge 40 ans nge de tratran'ny limite d'âge reo e de mitombo ny taonany de hanao inona izy rehefa avy eo nefa izy ny baben'le izy sady aleo tsoro kosa le izy hoe mandray miaramila fotsiny sika fa tsisy zany rangazement zany tonga de foany zany le resaka fampanantenana amin'ny rangazement fa manjary mijaly ny tanora apijalitsika izy apikotransika farany sasany manao dahaly farany sasany manao jiolahy farany sasany manao kidnapping de rehefa tratra le rony antanina exa zay ko efa fantatra ny fomba fiasan'ny exa fa exa zany tena grave be zalahy grave be ka de zay no iantsoko atsika endao bajerena ireo mahamakasika an'ireo tanora reo satria miara-miasa amin'ny mantsika ny chef district ny préfet de manao recensement manao iny isaky ny fokotany zay feno 24 taona izy ny mazoto de panaovana visite médicale de manao trésor ino tadiavina de mandeha ny any amin'ny centre d'instruction de l'armée makaiza eraka an'iny misy sasany moa de volontaire de hatramy 5 taona zany de tsy mbaitsika zany le akizy manomboka 20 taona hatramy 4 taona any de ntaoranga mba ho raisinareo ndao mba raisitsika ry zareo de na sy voaray miaramila izy atao fonctionnaire civil afaka atao irakiraka afaka atao mpiambina amin'ny ministère reo sy ny institution rehetra sy ny sisa fa ny azany zay torohevitra za vetivety tany Burundi de niravaina mantsy ny gendarmerie koa tany Burundi de soit manao miaramila soit manao police azo atao daholo zany zavatra rehetra zany de na zay koa ny boka ambany volo na lahelo hoe napiakarina ny diplôme anao gendarme natao bac de kan'izay zany ny niveau n'olo ambany volo any sy possible ho bachelier aby ny akizy any de zay zany tsy ho gendarme ry zareo fa ty mba misy clé ray ampidirana azy satria misy gendarme intelligent araka an'le fandraisanareo azy io zany hoe tsy maintsy bachelier vo manao agent manao miditra gendarme baretra de avelao zany le bandy fa navita miaramila atao gendarme fa atao gendarme ambany volo any satria any sisy sonia sisy borao sisy ninina fa mifandoboka amin'ny dahalo mifanenjika de le bekibo le mahay regny zany alevaso amin'ny ville aty ny police bekibo ny police efa miaramila efa bekibo ny gendarme efa bekibo sy mahazakazaka avereno amin'ny ville atao anaty borao avelao le boy kely teneniko reo sy ny stagiaire mbola jeune amin'ny police sy ny gendarme alevaso zalahy handeha ambany volo raha tanterahitsika zany mba mihenahena ny tsy fisianasa eto torohevitra efa nomeko hatram'izay io so de avy eo koa any arinany koa nareo koa iteny hoe marina ihany ny teneniny Paulo satria ny sasany noho ny falainana ihany tsy anaovana an'le fandraisana ny ankizy sy ny sisa zay fa mba mangataka re tompoko mba aza maka zazavao alohatsika fa ny eo no ampidiro rangazeo de napanaovana fonctionnaire civil aloha de vita ny chocolat sisy ninona ntsony sy mitaraina ntsony reo fa mampalahelo anke ny mahitandreo mivezivezy za zao vavy nandeha ambany volo agny lavitra be tany amabongo lava tany vo vetivety de manontany maro be ny bandy eksany de mahafinaritra an'zalahy rehefa misy olo avy amin'ny ville avy aty Androva de hoe présentez-vous de manao présentation efa misy sasany 2019 sur 1 sur 2 de agny mirerirery agny fotsiny de lasa mpamboly nefa mba olona manany hajany omeo hasina le corna miaramila ry zareo araka an'le lalàna ny teneniko teo misy lalàna mifehy azy io mba nanareo lehibe ve anatin'le corps de tsy mba manome hasiny le olona navita formation militaire en bonne et due forme araka an'le loi 2096 029 modifié 98 030 portant statut général des militaires efa miaramila nge reny boykely regny nanaraka ny fepetra nanaraka kotra nanaraka ny zavatra rehetra de maninona raha mba recruter-tsika reo tsitsitsitsaritra zay fa ataovy partage maximum mba ho hitan'ny hiérarchie eraky ny
ny tafy-bahoaka sy any amin'ny police nationale sy any amin'ny gendarmerie any mba ho hita ty zavatra ateneniko ty fa zavatra marina de mba fa mihenahena ny taux de chômage amitsika eto amty Madagasikara malalatsika ty fa raha vao tsy zany de ehe de mbola eto sika de ny zanak'olona zany gamagamatsika tao natao iny de nampianarina mitifitra de fara mitifitra zavatra hafa amizay izy rehefa avy eo manao dahalo izy ko satria zay taloha moa zany le service national de le SN olona bachelier zany de niformena tamin'ny maha SN azy fa ty tena hoe gamana mihitsy le olona 2 ans tena kotrany tena service militaire fa tsy hoe service civil izy tena militaire service militaire actif 18 mois mihinanao le zanahy manao le formation militaire de base de ao izy ny affectenany amin'ny armée any na tokony amin'ny gendarmerie zao tokony misy affectation reo any amin'ny marine any zay ntsona hoe recrue sélectionné fa misy ny service civil national de sasany koa zany manao service civil national taloha izy de misy de manao travaux d'intérêt public santé éducation agriculture reboisement etc farafarasiny raha fa tsy ho raisitsika ko miaramila izy de ataovo forestier recruter ny ministère de l'environnement de lasa sefonala ry zalahy zany au moins fampiasa-panjakana mandray vola